Androany ariva no fantatra fa tokony akarany raharaha tiany anivon'ny fitsarana noho ny antony manokana kosa dia fantatra fa naembotra ao amin'ny andro rapitso indray ny fiakarany izay raharaha izay anivon'ny fampanoavana izay ny makasika neny raharaha ny andilamena iny fa ivadika lafim-baovao afantateraka kosa isika. Nisy ny fiaonany ministry ny angofo sy ny solika tamin'ny mpampalala vaovao tamin'ity androany ity niarahana tamin'ireo tompona ndraiky ny ratsamangaiky samihafa. Anisany voaresaka tao ireo asa atriana ho fanarenana ny JIRAMA tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ny filohan'ny filakevim-pitantanana sy ny talia jeneraly ny JIRAMA. Andreo jerentsika avy hatrany ary ny sary. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fanarenana ny JIRAMA ary misy ireo fepetra tokony ho raisina eo amin'ny foezaka, ny atenatenanezaka ary ny lavitrezaka. Anisan'ny maika raha nivolazan'ny ministry ny angovo nandritry ny fiaonana tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo teny amin'ny Café de la Gare Soarano ny fanarenana ny lafiny arabola na ny situation financière ny JIRAMA. Efa natomboka raha ny fantatra ny sécurisation des recettes ny JIRAMA na ny fampitovomoana ny vola miditra amin'ny alalan'ny fanafoanana ny branchement illicite sy ny sous-facturation. Ao ihany koa ny famolavolana ny lalàna izay ahafahana manafay ireo olona manao izany. Voaresaka ihany koa ny fanaraha-maso ny fampiasana ny solika amatina ireo centrale ny JIRAMA. Nitondran'ny ministra fanazavana ny mahakasika ireo centrale ny Mandroseza sy Volobe izay niteraka resabe. Namoaka appel à manifestation d'intérêt ratsaiviny ny filakevim-pitantanana ny JIRAMA izay manome vahana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina ho fanarenana ny JIRAMA. Herinandro vidividy sy taty aoriana nahato izany ary nanambara ny ministra fa misy ny vahaolana hafa azo ampiarana. Aina moa ny isin'ny délestage teknika goavana amin'ny vanim-potoana ny maintany ka tsy maintsy atao izay ahitana vahaolana mialohan'ny volana Jolay. Amin'ny bibany ministère ny titontia manana 6 milliards d'ariary kotsika. Raha atao totaliny zany 11,8 milliards d'ariary zany disponible satria nilaza zareo ministère des finances et budget fa azonay ampiasaina tsy misy atakandro reo fa tsy ampiarana ny taux de régulation des dépenses publiques. Dia ny fandraharaha zay tamin'ny constructeur Varsila tonga teto Antananarivo ny directeur général ny Varsila section Afrique du Sud. Dia vokatry ny fandraharahana dia ny nanekely zareo amatsy izany hoe hitondra ty amintsika ny kojakoja ilaina pièce de rechange anamboarantsika ny centrale de Mandroseza. Dia hoy zareo hoe aloavy amin'le vola zay misy ora zany ny ampahany voalohany amin'ny vidiny pièce ny sisa dia alohantsika amin'ny ressources du projet PAGOS, programme d'amélioration de la gouvernance et des opérations du secteur de l'électricité, va-t-il Banque mondiale voule, on a une phase de préparation de ce qui a mise en vigueur au mois de novembre. Ça a mis tout ça Banque mondiale, fa andou ni fanamboara na ni centrale à Mandroseza sur les ressources du projet. Nanek ni Varsila et na Ruiz réforme méange comme Banque mondiale la Ruiz dia mousse zay merci. Ari amzof to nazo dia ambalmas kun taratas association organitiana taratas avait amené direction générale ni Varsila section Afrique du Sud zemlaza fanekely zareo iarayasa ary tsy vitrany hoe ahitondra ny pièce ty ny kojakoja ty amintsika fotsiny zareo fa anampy ihany koa amin'ny ny montage ny zany hoe montage an'ireo pièce reo ary alotrinatsika amin'ny première phase de mise en fonctionnement. Nahato ihany koa moa ny procédure d'appel à manifestation d'intérêt mikasika ny centrale ny Volobe ary hojerena ny fomba anamboarana izany centrale izany. Anatin'ny vinanasa moa ny ametrahana turbine iray fanampiny any an-toerana.